ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. faly miarahabantsika rehetra ry avako malala tratra ity raka misy fahenina ambin'ny folo ny volana jolay ity. Ny mofinainantsika anio dia ny exodosy toko fahavalo ambin'ny folo andininy fafito ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Exodosy toko valo ambin'ny folo ny andininy fafito ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Vakitsika amin'anan'i Jesosy. Ary Mosesy nivoaka hitsenany rafozany dia niankohoka sady nanoroka azy. Ary ny fampiarahaba izy mianaka dia niditra tao anday. Ary nambarany Mosesy tamin'ny rafozany izay rehetra efa nataon'i Jehovah tamin'ny Farao sy tamin'ny Egyptiana noho ny amin'ny Israely mba amin'ny fahoriana rehetra nandro azy teny an-dalana sy ny namonjen'i Jehovah azy. Dia faly jetro noho ny soa rehetra izay efa nataon'i Jehovah tamin'ny Israely, izay nofonjeny no afaka tamin'ny tanan'ny Egyptiana. Ary hoy jetro: isaorana ne Jehovah izay namonjy anareo, ho afaka tamin'ny tanan'ny Egyptiana sy tamin'ny tanan'ny Farao, dia izay namonjy ny olona tsy ho tapahiny Egyptiana. Ankehitriny dia fantatro fa lehibe Jehovah, mihoatra noho ny andriamanitra rehetra, dia tamin'izay zavatra nentin'ny Egyptiana ny rehare tamin'ny reny. Ary jetro rafozan'i Mosesy nitondra fanatitra dorana sy fanatitra hafa latsa-drao n'Andriamanitra, dia nakao Arona sy ny lolon'ny Israely rehetra iara-mihinan-kanina amin'ny rafozan'i Mosesy teo anatrehan'Andriamanitra. Ray masina manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mosesy sy ny rafozany no resahina amin'ity andininy vitsivitsy izay toeram-piaratanantsika ity. Jetro no alavakitsika amin'ny teny malagasy dia jetro no anarany izay nahafantarana ny rafozan'ny Mosesy. Fa tsy izay ihany moa fa ndraindray tenenina koa izy hoe hitantsika eo amin'ny numéro toko 10 dia nataony hoe Reguela ny anarany. Reguela jetro ihany io ry havako. Dia ndraindray koa any amin'ny bokin'ny mpitsara toko 4 dia natao eo Hobaba, izany hoe amin'ny bokin'ny Exodosy no jetro no nahafantarantsika ny rafozan'ny Mosesy, fa misokatra hafa dia ndraindray menanahana hafa izy. Fomba fanaon'ny testamenta taloha izany. Dia 40 taona no niona-ny Mosesy na nipetrahan'ny Mosesy tamin'ny jetro. Jetro dia mpisorona tany Midiana, ary nanana zanaka vavy izy, Zipora no anarany. Dia Zipora no vadin'ny Mosesy, zanak' jetro zany. Tsy dia matetika firesaka loatra misaotra masina Zipora, fa Zipora no vadin'ny Mosesy izay niterahany Rola, niterahany any Gersoma, niterahany Mosesy zany, any Gersoma sy Eleazara. Rola zanak' Mosesy tamin'ny Zipora. Dia ny tantara dia Mosesy fony 40 taona zany nipetrahany tao niaraka tamin'ity rafozan-dahany, azo hitarafana ny fahatsara-panahin'ny jetro sy ny finoany jetro dia isan'ireo ataontsika hoe mpandinika ny mpivaofo ny Exodosy dia mametraka ny jetro tahaka Andry Abimeleka, izany hoe nino an'Andriamanitra mpahazo zao rehetra zao, nino an'Andriamanitra marina, tsy nino Andriamanitra sampy na Andriamanitra tsy izy, fa mpisorona tao Mediana izy, saingy mpisorona zay nino ilay Andriamanitra mpanao zay rehetra zao, ny Andriamanitra Abrahama, ilay Andriamanitra tena izy, Andriamanitra marina, tahaka Andry Abimeleka araka fatatsika teo, tahaka Andry Abrahama aty aoriana, aty alohany. Noho izany dia nekeny soatra masina mihitsy ho marina ny finoany jetro izay rafozan'ny Mosesy. Dia 40 taona no nipetrahan'ny Mosesy tao amin'ny jetro ary mpiandro ny ondrony moa izy. Hitantsika manokana amin'ny Genesy, faraparan'ny Genesy, Exodosy toko voalohany toko faharoa. Dia 40 taona ngarangidina be zao zany, ny 40 taona tamin'ny fiainan'ny Mosesy tany Egypta, fa ny 40 taona faharoa dia nipetrahany tao amin'ny jetro. Dia ny 40 taona manaraka moa izy amakivaky ny hevitra, dia io ary fa andeha hanafaka ny voantso Mosesy, andeha hanafaka ny zanak'Israely araka hitantsika amin'ny Exodosy toko 7, dia najanony
tsy niaraka tamin'ny Mosesy mihitsy Zipora fa nijanona tao amin'ny rainy ihany. Misy antony zany ry avako malala. Rehefa andeha amin'ny iraka izay ampanaovin'Andriamanitra azy Mosesy dia najanony tao amin'ny rainy Zipora. Ary rehefa tonga kosa tafavoaka ny Egipta ny zanak'Israely nandresy ny Amalekita dia tonga jetro nanatitra any Zipora mianaka, telo mianaka. Zany hoe nanatitra ny Mosesy, vadiny Mosesy zany sy ny zanaky Mosesy tany amin'ny Mosesy, zay hitantsika ny Exodosy toko 7:20 efa tafita ny efitry Mosesy, tafita ny ranomasina mena, nandresy ny Amalekita ary tonga any amin'ny efitry Sinay andray ny 10 dia melony zany dia tonga jetro nandeha nanatitra Mosesy, nanatitra tany amin'ny Mosesy any Zipora zanany sy ny zanaky Mosesy rola. Dia zay no natonga ny dinidinika hita amin'ny Exodosy toko 7:20 io. Mampametra-panontaniana hoe naninona no zay zany naninona ny tsy nentin'ny Mosesy niaraka taminy vadiny, nangina tanteraka mihitsy ny Exodosy hoe tsy nentin'ny Mosesy ny vadiny niaraka taminy nandeha nanafaka ny zanak'Israely Mosesy ihany. Nahoana re? Ny fiheveran'ireo mpivaofy azy dia anankiroa. Antony voalohany dia izao, na antony telo. Antony voalohany dia izao, ny voalohany indrindra dia Mosesy no voantso. Mosesy no voantso ary sarotra tamin'ny Mosesy ny mbola nitondra ny vady aman-janany tany amin'ny jiosy zay ny zanak'Israely. Fametrahan'ny Mosesy, ny fanaovan'ny Mosesy ho zava-dehibe ny anson'Andriamanitra dia nampandeferiny ny vady aman-janany ka napetrany najanony tao amin'ny Jetro ihany, tao amin'ny Jetro ihany. Ny antony amelan'ny Mosesy azy zany dia izao, tena antony voalohany, tena antony ara-panahy, fanaovana ho zava-dehibe ilay hoe ny antson'Andriamanitra. Tsy hananan'ny Mosesy fierik-kerehana mihitsy aloha satria fantany fa sarotra miady hatrehina. Fa ny antony faharoa zay iheveran'ireo mpivaofy azy dia antony faharoa dia tena antony pratika. Hafa firazanana Zipora. Ary ny mpandinika sasany dia milaza manao hoe io ihany ilay vehivavy Kosita izay nahatezitra ny Arona sy Miriam ny nanambadian'ny Mosesy azy. Misy manao hoe hafa mihitsy io fa maty Zipora dia nampiakatra ho lafy Mosesy. Fa ny maro dia manao hoe io ihany ilay izy hoe tokana amin'ny vadin'ny Mosesy ka dia Zipora ka dia io no hafa firazanana, tsy jiosy firazanana fa ho lafa firazanana. Dia ny antony zany dia izao, napetraky Mosesy mihitsy aloha tsy niaraka taminy Zipora satria tsy Israelita mazava ho azy, tsy Israelita ka andrao dia anelingelina vao mainka indray teraka fahasahiranana tamin'ny zanak'Israely ny fijerenan'ny Mosesy ho mitondra vady hafa firazanana nefa hanafaka ny zanak'Israely. Tena alohan'ny Mosesy nanajanona azy, tena antony pratika mihitsy. Ny andresa lahatra ny zanak'Israely ino ny Mosesy hondrahan'Andriamanitra ary mbola antondrara hafa, mainka efa mbola indray Mosesy mitondra vehivavy hafa avy any Midianina dia vao mainka zanak'Israely hamafo ka tsy ino ny Mosesy. Betsaka raha mbola tsy nino ny Mosesy fa nanohatra Mosesy tao anatin'ny fokon'ny Israely. Dia zay no nahatonga ny Mosesy tena antony pratika mihitsy mba hitandrona ilay fiantsoana ihany. Tsy hanelingelenana mba tsy hatonga ny ireo mpanohatra Mosesy hamily indray ny hitanareo hoe inona ny inonareo olona ohatran'ireny, izy ary jerety, izy ho lafa ny naraina sy ny sisa rehetra. Ary ny antony fahatelo zay ataontsika ho zava-dehibe dia ny hoe hotsika hoe tena antony fiahina ny fiainam-pianakaviana. Tena antony fiahina ny fiainam-pianakaviana mihitsy hoe aiza no milamina kokoa ny ankohonan'ny Mosesy ao amin'ny rainy. Adiny ohatrehina ny farao, sarotra ny antso dia izao napetrany tamin'ny rainy izay azo ny antoka kokoa ny vady aman-janany. Tena fanaovana ho zava-dehibe ilay hoe ndanonareo telo mianaka milamina fa aloha za hiatrika am-pilaminana koa ny antso natsoan'Andriamanitra.
de vitsy zay rehetra zay tafavoaka ny tany Egypte Mosesy sy ny mpanaradia azy rehetra zanak'Israely de indro ty tonga ty rafozan-dahy be fitiavana be finoana de nanatitra ireto vady aman-janaka Mosesy ravako malala itony tantara tonga de hitarafana fa sarobidiny rafozana sarobidiny rafozana ny fijery ny tolo malagasy tsy de tena manana solomaso tsy tahaka ny solomaso ny soratra masiny Exodosy mahazava-dehibe ny fandraisan'ny vinanto sy rafozana fa rehefa samy mpivavaka ny vinanto sy ny rafozana de tokony lamina ny fifandraisan'izy ireo ry havako matoto sy milamina ny fifandraisan'ny vinanto sy ny rafozana de tsy maro toerana ny finoana fa ny finoana maro toerana ry havana de mampiavana ny vinanto sy ny rafozana eto Mosesy mino an'Andriamanitra eto Jetro mino an'Andriamanitra de milamina ny fifandraisan'izy mianaka 7 taona ny faneraserana atrany avako de tokony ataony manatokantrano zava-dehibe mifahaizana misaotra an'Andriamanitra noho ny rafozana ndray ny misy rafozana tsy mahay manaiky vinanto tahaka zay tsara Jetro tony izy mihitsy ny mandeha manatona ny Mosesy izy mihitsy ny manatona ny Mosesy ary toy ny tantara de nanolo-tsaina ny Mosesy rafozana azo anteherana rafozana be fitiavana tsy mba nialina ny Mosesy na sahirana tamin'ny Mosesy ary rafozana ny aino ny Mosesy mihitsy ary jereo ny fitantara amin'ny Mosesy azy zao nataonay tantarainy tamin'ny Jetro tao ny zavatra rehetra de very mpisaorana an'Andriamanitra i Jetro rafozana tsara fanahy rafozana matoky an'Andriamanitra ary jereo tsara ndraiky io sy Mosesy vinanto tena ohatran'ny zanaka mihitsy ny baiboly ara moa de milaza hoe izy niara-niditra tao anday izy mianaka andiny ny fafito ny fampiaraba de niara-niditra tao anday izy mianaka milaza fiombona tsy misy hoe tsy te malagasy mampiasa hoe vinanto fa tena toy ny mpianaka mihitsy no zany de zao ry avako malala Mosesy de tena nanaja ny rafozany tahaka ny rainy niteraka azy namborany nanavesatra azy namborany zava tena tsy mba nanafena na inona ny ankina nanampy azy nalohana azy manolo-tsaina azy ary tokony fantatsika raha ko malala fa atsika vinanto de mamantambonina tsy tokony adorona mihitsy zany ndray adininy vinanto fa mamantambonina izy matoto izao ingezy ipora de noho Jetro hoe namantambonina mihitsy Mosesy fatany tsara zany tsy nitorana inona na iny Mosesy ny alavany Egypta fa tsy ny teny ampandosirana ny tonga tao an-tranony Jetro rafozany de ny velonin'ny Jetro rafozany toy ny milaza amitsika afaka malala fa ny vinanto kongeny tokony ahatsiaro fa mamantambonina io vadiny men'Andriamanitra anao ange nisy olona nitaiza azy nisy olona nanalehibe azy nisy olona nanafy azy nikarakara azy ianao ngananao na inona na inona sady tsy nandroso sara-pianarana tsy nanolokosy tsy nanao na inona na inona tsy nitsabo fa nylay aman-dreny ny karakara azy efa vita efa vonona efa vita efa olo dehibe vao natolotra hoe indro atolotra anao maimai-poana moa amaha-olombelona fa ny fitiavana tena zava-dehibe fa ny tokony ho atsaitsika vinanto tsika zanaka de atsiaro hoe nisy olona solon-tenan'Andriamanitra ny karakara namelona sy ny karakaran'io ary zay ny tokony hanajana ny rafozana tahaka ny anajana Mosesy azy eto ary ny vinanto koa ry avako malala ny rafozana koa de tokony atsiaro manao hoe ny zanaka angaza ataony tsy azo azonina ao tokantrano ny zanaka atao inona ao tokantrano moa izy mila manana ny fiainana izy mila manana zay maha izy azy izy mahafeno ny fiainany de ao anatrehan'ny vatiny tsy azonao azonina ao izy zay natoka ny Jetro na de nanakarena azy na de nahana zavatra rehetra ary de zao nateriny tany amin'ny Mosesy satria vadiny Mosesy satria ny ananany zanany fifaliana sy fahafenoana de zao eo anivony vadiny izay fifamenona zay fieverana zay fanetreteny zay rehefa malala antoky ny fahatsaran'ny fiavana fiakinana no an'ny mpino zany de tokony andeha ho azy ny fiainan'ny vinanto sy ny rafozana tokony tsy hisy olana mety isy fa samy hafana tahaka ny Mosesy sy Jetro nge samy hafa firazanany ndray Midianina ndray Israelita fa tsy zany mihitsy tsisy resaka an'izany mihitsy hoe nisy olana na kely ohatry ny lohampaingotra azo fa nifankaty izy mianaka fa izao tokony fantatry ny rafozana de izao zava-dehibe ny vinanto
ao anatin'ny zanaka vinanitra zay toy ny zanaka no anana ny zanaka ao fahafenona fa tsy azonao ataona inona na inona tokantrano azononao sambatra tsy mahasambatra samyreny ny zanaka ao ianao fa mila ny vadiny izy ny tokony oatsain'ny vady dia tsy dia namantambonina ianao fa nisy ny rafozana zay ny karakara sy namela azy anatoy izao azy dia tokony ho atsainao izy zany fa ampianariny toy ny exodosy toy ny atsika fa zava-dehibe itsika ny fifandraisan'ny vinano sy ny rafozana rehefa milamina tsara ny fifandraisana zao tahaka fifandraisan'ny mpianaka dia zavatra roa no derany voalohany dia izao tonga miara-mahay mideran'Andriamanitra izy miariary ny voninahitr'Andriamanitra ary tonga mahay mifanolotsaina izy fa ny farany driavako malala zay amin'ny tsotra masina itapelatanatsika ity zay ny tantaran'izy mianaka fa izao riavako malala rehefa nideran'Andriamanitra jetro no ny tantarany Mosesy dia inona no zavatra nitranka nanao fanatitra mpisaorana nanao fanatitra latsadra nideran'Andriamanitra ity rafozany Mosesy ty rain'ny Zipora ary ny filazany azy niara-ny sakafo niara-ny hinana niara-ny sakafo Mosesy sy ny mpiara-miasa tamin'ny Mosesy ny mpanolotsaina Mosesy niaraka tamin'ny Jetro rafozany teo anatrehan'Andriamanitra sakafo teo anatrehan'Andriamanitra zava-dehibe rehavako malala ny sakafo amin'ny fifankatiavana tsy tokony adinoantsika izany ny sakafo amin'ny testamenta taloha dia manambara fifankatiavana ny olona miara-misakafo dia manambara fifankatiavana ny sakafo eo anatrehan'Andriamanitra dia midika fifankatiavana dika fiombonana dia jereo tsara ny toy ny tantara fa tao anatin'izany sakafo mpifankatiavana zany sakafo teo anatrehan'Andriamanitra izany nanoloran'Andriamanitra saina nanoloran'ny Jetro saina any Mosesy tamin'ny fitarihan'Andriamanitra tamin'ny fitarihan'ny Mosesy fandaminana ny fiainan'ny zanak'Israely eo no ahitana hoe ny ray aman-dreny any andriavako malala endry Mosesy fantatsika fa miandriamanitra fahasavan-tsaina izy fa izao ray aman-dreny ihany dia nanolotsaina ny Mosesy hijetro rafozany rahatsika ravako malala manadino fiaraha-misakafo drandray ny fianakaviana tsy manao zava-dehibe ny fiaraha-misakafo drandray na fiangona tsy manao zava-dehibe ny fiaraha-misakafo zava-dehibe ry avako ny fiarahana misakafo eo anatrehan'Andriamanitra fiarahana misakafo ny fianakaviana fiarahana misakafo zay toy ny vavaka io le tsy ny hoe akape tato ato dia misy hevi-diso roa avako malala momba ny fiaraha-misakafo indrindra fiaraha-misakafo mpiangonana zay tokony ho ahitsy voalohany dia izao tato ato dia ny fiaraha-misakafo ndrandray atao fitadiavam-bola ny fiaraha-misakafo dia marina loatra misy ny fisakafo fitadiavam-bola tsy zavatra rehetra ilaina tsy tsara loatra ny toetsaina zavatra tolorana tsy zay loatra fa ilay toetsaina hoe tena hanao fitadiavam-bola noho ny sakafo fotsiny tsy mety ry havako tsy mety fa raha manao sakafo ianao dia ataovy toy ny fanomeza lay vola zany ho an'izay ny zany tena toe-posy toetsaina r'Andriamanitra ihany ny mahalala azy sarotra ny mifampitsara amin'izay ao an-tsaina sy eo am-pon'ny olona fa ny tokony ho izy ry havako malala melon'ny ianazavana ny toyny dia zao ny voalohany aloha dia ny sakafo mpifankatiavana eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy tokony atao hitadiavam-bola zay ny voalohany fa ny faharoa dia zao ry havako malala misy ndray manatrika sakafo dia izao lay vola ndray no hitany dia tsy lay sakafo no hitany fa lay vola dia malaina ndoha vola dia tsy tia miara-misakafo zay tsy anatrika ny sakafo io fa ianareo vola zany hoe lasa lay vola no ataony zava-dehibe le fahirana amin'ilay vola hoe tsy tokony hitadiavam-bola nge ny sakafo no zany zay satria misy vola dia tsy hamonjy sakafo zay diso koa zay ry havako malala diso ny voalohany fa vao mainka diso koa ny faharoa hoe zay tsy hamonjy an'io fa misy fitadiavam-bolo tokony mamaim-poana ny sakafo ahoana no voatery tokony mamaim-poana ny sakafo ahoana no sakafo mamaim-poana ko miditary amin'ny restaurant ianao mandoha vola miditary fiaraha amin'ny sakafo na ahoana no tsy andoha vola ka tsy maintsy ho mamaim-poana foana zany rehefa sakafo fanatitra ny teneny soratra masina zany hoe misy zavatra tsy maintsy atolotra no zany famidiso ny havako malala mietreritra manao hoe andeha ataontsika fitadiavam-bola fotsiny sakafo diso zay
fa izao koa ny mieritreritra ny hoe tsy tokony andovola amin'ny sakafo. Mieritreritra hoe zay tsy hoany zay tsy andovola fa sakafo tokony tsy andoavam-bolo tsy tokony tadiavam-bola ny sakafo dia manome toerana lay vola ndray mody manao an'izay izy fa ny ohatsainy fotoan'io dia izao lay fahirana amin'ilay vola dia tsy mandeha mamonjy any izy tsy tokony raha tena tianao fifankatiavana dia zao rehefa malala tsy mampanina anao mandoa vola. Raha tena topoinao ny fifankatiavana, raha tena topoina ilay fifankatiavana dia tsy mampanina anao mihitsy mandoa vola na ohatrinona na ohatrinona. Zany hoe tsy ilay vola no ataonao zava-dehibe, tsy ilay vola aloha fa ilay fiomboana ilay izay fifankatiavana. Ary zay no tokony ho izy. Zany rehefa malala ny mifampitsara amin'ny zavatra ohatr'izany dia tsy vitantsika olombelona. Andriamanitra ihany mahalala ny eo am-poniny tsirairay zany, eo am-panatrehana ilay sakafo izy. Andriamanitra ihany, ary Andriamanitra tsy azo fiatsarana velatsia fa mahafantatra aminao hoe ito mody manao hoe vola nefa kay zavatra hafa ny ao an-tsay. Ito metimety hoe sakafo nefa zavatra hafa ny ao an-tsay. Zay no mahatonga ny Paoly tena malalaka mihitsy amin'ny hoe aza mba mifampitsara. Fa ny zava-dehibe ny ity rehefa malala ary marina amin'ny soatra masina zava-dehibe ny fiaraha-misakafo. Ka raha ohatra ka mandovola no mba raha mandovola ianao no ahatanterahana izay fiaraha-misakafo zay tsy maninona fa mandana mandovola ry havako. Lay fiaraha-misakafo jerena. Raha eo anatrehan'Andriamanitra ilay fiaraha-misakafo mpiangolana, fiaraha-misakafo mpianakaviana, tsy tonga ho azy ange ny ovy sy ny tsaramaso sy ny iny raha tsisy vola aloha dia aza dia mahidy fa matoa ny men'Andriamanitra anao iny vola iny dia hoentina mba ampiasaina amina hanaovana zava-dehibe ny fiombona sy ny fifankatiavana ry havako. Aza dia mahidy loatra amin'ny fiaraha-misakafo ry havako. Faharoa dia zay zany voalohany hoe ataovy zava-dehibe rehefa mba manao fety ny fianakaviana ry havana dia tsy maninona manaova fiaraha-misakafo eo anatrehan'Andriamanitra fa aza baikio ny vola na aza baikio ny filana amin'ny sakafo koa aza. Fa ny faharoa dia izao ny fiaraha-misakafo atao amin'ny fitiavana, fiaraha-misakafo ataon'ny mpianakavy anatin'ny fifankatiavana ny marika amantarana ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny sakafo rehefa atao anatin'izao fiombonana izao dia izay ny sakafo anatrehan'Andriamanitra. Engany ataontsika zava-dehibe ny fiaraha-misakafo ny tokantrano andriavana, ataontsika zava-dehibe ny fifandraisan'ny mpianakavy tahaka ny fandraisan'ny Mosesy sy Jetso rafozany. Vavaksika. Tombotsoranao zay noho ny amin'ny fiainam-pianakavian'ny Mosesy izay nitantaraina taminay ka hakany fianarana. Ny fiainan'ny Mosesy sy ny fiaraha-miasany, ny fiainan'ny Mosesy sy ny fiombonany tamin'ny fianakaviana. Dia taio ny ankohonanay tompo ho sambatra tahaka ny ankohonan'ny Mosesy. Ary ny fifankatiavanay, ny fiombonanay dia anitra kasitranao. Ataovy zava-dehibe aminay tompo, ataovy ho feno fanajana amin'ny fiainam-pianakaviana sy ny fiainan-tokantrano izahay. Ary ahisotranao hanao zava-dehibe ny sakafo fa fanomezana avy aminao zany. Ary ho mariky ny fitiavanao anay. Dia hanapaka amin'ny fiainanay Jesosy ny fiadananao ary mametraka ny tokantranonay eo ambany famindramponao hatramin'izay. Misaotra Jesosy. Amen.